Miarabantsika rehetra indray izay manaraka hatrany ny fandarana Zarahay Mahasoa, fandarana vokarin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara ary nomanina sy ataotry Dr Jean-Luc Ravelormisy. Fandarana fahatelo amby efapolo indray izany no rahantsika androany toy ny resaka rehetra izay efa natao hatrany am-boalohany ataontsika efa herinandro izay resantsika ireo dingana mila arahana raha ohatra ka hianatra aty Etats-Unis. Ity dingana ity moa indrindra ny dingana voalohany sy ny dingana faharoa. Androany moa mbola dingana voalohany ihany fa ireo dingana voalohany ireo zany da izay aty amin'ny fiandohana dia ilainy ny rehetrarehetra rehefa hisafidy izy ny lalam-piofanana. Ny dingana voalohany moa dia hoe mamantatra ny asa tiana atao. Ka io zany tsy natao hoe lalam-piofanana rery ihany. Misy mpiano manoratra aty amiko manontany ho an'olona mianatra ihany ve zany le resaka? Ho an'olona rehetra le izy. Fa ny sehatra moa zany ny nitondrana azy dia hoe fanabeazana satria moa zany ny sehatra misy ny tena mampampianatra. Fa natao ho an'ny olona rehetra zany nampiana ny famantarana izay asa tiana atao zany. Ka ny dingana voalohany raha hifidy lalam-piofanana ianao zany, lalam-piofanana tianao arahana, dia miainga foana tsika amin'ny famantarana ny asa, inona le asa tianao atao. Dia miainga amin'ny fahalalana izay asay dia mitady amin'izay isika ilay lalam-piofanana. Ao anatin'izay dingana voalohany izay ihany zany no amakafaka antsika ireo sokajin'olona. Ny sokajin'olona zafady indrindra, zafady. Ireo sokajin'olona miainga avy amin'ny tontolo izay mahafinaritra azy ny miasa. Zany hoe tontolo izay mahafinaritra azy, tontolo iasana zany izay mahafinaritra azy. Ny olona tsirairay dia manana tontolo na manana toe-javatra izay mahafinaritra azy izay tiany ny miasa aminy. Io sehatra io zany na tontolo manodidina io no mibaiko no mamaritra ny asa izay ataontsika. Ny fandarana roa voalohany ataontsika momba n'ity famantarana ny asa ity dia noresantsika ny sehatra asa misy izay azo sokajiana enina. Ary izay zany no nataontsika tamin'ny fandarana roa voalohany. Androany zany rehefa fantatsika zany ireo sokajy enina ireo dia ny fandarana fahatelo amby efapolo indray zany iresantsika zany ny sokajintsika, sokajin'ny olona tsirairay araka ny tontolo arak'asa. Ny tontolo izay mamaritra ny asa atao zany dia ahafahantsika mamantatra hoe inona zany ny tontolo izay misy efa fantatsika ny sehatra asa izay misy. Izao indray zany fantarintsika amin'izay ny tenantsika, efa fantatsika ny tenantsika, ahafahantsika miditra hoe ity zany karazana asa izay tokony ataoko. Dia avy eo rehefa fantatra amin'izay ilay karazana asa tokony ataonao dia miditra amin'izay isika hoe izao ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay karazana asa izay. Eto zany dia averina apetraka zany ity resaka ity, tsy hoe rehefa tsy tafiditra amin'ity sokajy ity zany ianao dia tsy tokony izay ny asanao, tsy izay le izy, fa fahafantarana ny tena zany io. Io zany tsy didy foloka hoe rehefa ty dia tsy mety na tsy maintsy izao, fa fampahafantarana zany ny tenantsika iza isika miainga avy amin'izay karazana tontolo izay iasana izay mahafinaritra antsika izay. Nisy mpikaroka anankiray antsoina hoe John Holland, mpikaroka antsoina hoe John Holland, izy no namolavola n'ity tontolo arak'asa ity izay antsoina hoe sokajy ny asa miainga avy amin'ny mombamomba ny olona anankiray. Ary John Holland no namorona azy. Le rangahy moa zany dia mpandinika ny fisainana, ny fomba fiaina, ny fomba fanao, ny fironan'ny sainan'ny olombelona izany. Miainga avy amin'io zany izy dia nametraka fa ny olona tsirairay dia liana amina asa anankiray satria miainga avy amin'ny maha izy azy noho ny hoe maha izy azy zany sy noho ireo singa maro samihafa manodidina azy. Ary izay singa manodidina izay dia mifamatotra indrindra amin'ny tontolo iainany, amin'ny toerana izay anaovany an'ilay asa. Rehefa jerena zany ny olona tsirairay rehefa dinihana io tontolo io dia miteraka sokajy enina. Miteraka sokajy enina. Sokajy enina zany sokajiana enina zany isika arakaraka ilay tontolo izay mahaliana antsika ny miasa amin'ilay sehatra, amin'ilay tontolo manodidina antsika zany. Ireo sokajy enina ireo koa nefany dia voafaritry ilay fanontaniana napetratsika tamin'ny farany teo, raha tsaronareo, fanontaniana telo napetratsika. Ny fanontaniana voalohany izay napetratsika dia hoe inona ny soatoavina na inona ny manan-danja aminao indrindra. Misy zavatra isika rehetrarehetra dia manana zavatra manan-danja amintsika. Io ilay ataontsika hoe soatoavina zany. Ary io tsy azontsika mpandeferina mihitsy. Mety tsy dia mieritreritra an'izay loatra isika,
fa rehefa misy zavatra atao dia izay no mibaiko ny zavatra ataontsika izay le sotoavina izay manandanja amintsika izay. Ohatra, misy olona mahaliana azy ny manampy olona, misy olona mahaliana azy sarobidy aminy zany manampy zany, manandanja aminy zany manao soa zany, manandanja aminy hoe raha mbola misy ihany ny azony tanako atao dia atao. Misy olona koa ny sasany tena manandanja aminy dia ny mikaroka, ny mitady vola ary tsy tsiny io fa na animbana ny hafa azy io na isoketana ny hafa azy io dia ny azy dia ny mahita vola ihany. Misy koa manandanja amin'ny olona sasany fandalana ny fihavanana, dia mifandray koa zany zay fandalana ny fihavanana zay ny amin'ny hoe ezahany hatrany ny tsisian'ny olana amin'izay rehetra manodidina azy na zay mifandray aminy. Anisan'ny soatoavina ihany koa ohatra ny fandeferana, mandefitra mandrakariva izy io moa zany lay resantsika ohatran'ny laferana io zany dia tsy hoe akory resy izy fa dia mandefitra hatrany mandefitra izy. Io moa zany le hira le hoe avero tengenapody moa izy iny zay le hira amin'ny feo gasy iny. Ka io tsy hoe izy tsy folaka fa izy mandefitra ary rehefa lasa le fody dia iny izy fa mitsangana indray. Zay zany le hoe soatoavina, inona zany no manandanja aminao. Dia ny fanontaniana faharoa dia inona ny mahaliana anao. Le mahaliana io zany zay zavatra tena ankamaminao ka namaritantsika zomaly zany dia hoe tsy ianao zany tsy mahafantatra ora, tsy mahafantatra lera, tsy tadidinao aby amin'ny firy andro ity, tsy mahatadidy lera mihitsy zany ianao fa dia tena akafizinao rehefa magnano an'le izy ianao, rehefa misy raha ataonao sendra le akafizinao, lera adino, sakafo adino, adino tena tsisy raha tadidy. Dia fa inona saina zany dia efa mifantoka amin'iny. Ary ny fahatelo farany zany dia inona manavanana anao. Inona zany hitanao fa manavanana, hainao manao anazy na lazain'ny olona koa fa hainao zany manao azy. Ireo rehetra ireo zany rehefa atambatra dia miteraka mifandray amin'ilay antsointsika hoe tontolo anaovana ny asa. Tontolo na le sehatra anaovantsika ny asantsika zany. Dia ireo le sehatra ireo no manampy antsika zany mamaritra ilay zavatra ataontsika mianga avy amin'izay tontolo manodidina sy ilay mahantsika antsika izay. Zava-dehibe ny fahafantarana an'io, fahafantarana an'ireo zavatra eo satria manampy be dehibe zany le izy amin'ny famantarana ny sehatrasa izay tokony hidirantsika. Aza adino le sehatrasa ny lazaintsika, le sehatrasa enina lazaintsika zany tamin'ny fandarana farany teo zany. Dia ireo sehatrasa ireo zany misy ifandraisany amin'ilay tontolo. Sehatrasa anankiray ohatra ny resantsika ny resaka fahasalamana. Fahasalamana sy ny siansa teknôlôjia mifandray amin'ny fahasalamana. Dia misy karazan'olona izay natao amin'izay mihitsy izy rehefa valiana le fanontaniana telo hoe soatoavina, mahaliana ary manavanana. Dia eto zany zao nareo zao mety ho liana hoe inona avy ary zany sokajy enina izany. Inona avy zany ireo sokajy enina izay mianga, izay mamaritra ny mahajikatsika zany zay mianga amin'ilay tontolo zay iasantsika. Ireto avy zany ireo sokajy enina ireo. Ny sokajy voalohany dia ireo olona antsoina hoe miaina amin'ny tamaso. Miaina amin'ny tamaso. Ny sokajy faharoa dia ireo olona antsoina hoe tia karokaroka. Tia karokaroka. Ny sokajy fahatelo dia ireo olona miaina mirona azafady mirona amin'ny zavakanto. Mirona amin'ny zavakanto. Ny sokajy fahaefatra dia ireo tia ny ara-piarahamonina sy ny sehatra sosialy. Izay ny sokajy fahaefatra. Tia ny fiarahamonina, resaka ara-piarahamonina rehetra, sehatra sosialy. Ny sokajy fahafiry zany tsika teo iny fahadimy dia ireo sokajy saina tia manorina, manorin-javatra. Tsy mamorona, manorina, manorin-javatra. Ary ny sokajy farany fahaenina dia ireo tia ny lala-mahazatra. Lala-mahazatra. Ireo zany izy enina miaina amin'ny tamaso, tia karokaroka, mirona amin'ny zavakanto, tia ny ara-piarahamonina, saina tia manorina ary ny fahaenina farany tia ny lala-mahazatra. Io zany tsy hoe tsara ny tia karokaroka dia ratsy ny miaina amin'ny tamaso na antonotony ny firona amin'ny zavakanto. Tsia samy manana maizy azy mahantsikatsika zany tsika rehetrarehetra eo izay voafaritra ilay fanontaniana telo ny lazaintsika tany aloha. Aiza moa le fanontaniana telo iny teo? Asanareo zao raha mandray noty dia inona le fanontaniana voalohany tsikany? Le fanontaniana voalohany tsikany le voalohany zany dia le hoe soatoavina. Inona manandanja aminà? Faharoa, inona mahaliana anà, izay mahaliana na le ankafiziko. Dia ny fahatelo inona manavanana anà na ny tena haiko tsara. Ireo zany ilay izy ireo. Ireo rehetra ireo zany
de ny valin'ireo zany ireo telo mitambatra no mahatonga antsika hifidy karazana tontolo hiasana anankiray. Ireo fitambaran'izy telo ireo no mahatonga antsika ity zany tontolo izay mahafinaritra na sehatra na ratsona tokotany be mahafinaritra zany ny miasa aminy. Hitanareo koa nefa rehefa azavaintsika tsirairay ireo sokajy ireo, isika io zany tokony farafaharatsiny ray amin'izy enina, kanefa ho hitanareo fa mifangaro isika ireo fitambaran'izy enina, de mety isy olona zany fitambarany anankiroa, fitambarany roa amin'le enina. Tsisy kosa aloha zany hoe izy enina de anao aby na de maniry mafy ny anakarena azy ianao amin'ny anakarena amin'le hoe sokajy zany sokajin'ny olona tsy azo izy enina, fa milahatra zany zareo misy roa hatramin'ny telo eo zany ny tena fitambaranao. De rehefa fantatrao zany ianao de malalaka zany ny sehatra, malalaka ny tokotany hiasana. Ary eto zava-dehibe ho antsika ray aman-dreny izay manaraka an'ity fandarana ity. Mazava-dehibe n'ity taridalana ity de zao. Ilaintsika mahafantatra an'le zanantsika. Atria isika ho azy zany tamresantsika tamin'ny farany de manana an'izay ilay ataontsika hoe fandaminana ilay nofinofy ilay faniriana. De tiantsika ilay zanantsika andeha hitsabo, anao mpitsabo. Ary de tena iadina mihitsy le zaza, iadivana le zaza. Anao de tsy maintsy dokotera anao zanako. Ary rehefa tsy dokotera anao zanako de fa miala tsiny fa de malahelo nahoana no arahanao alahelo. Le zanakao mety fitambaran'ilay, mety izy mety miaina amin'ny tamaso ty karokaroka. Fa noho tsy fahalalantsika zany de terenao masaka fotsiny le zaza tsy maintsy dokotera. Ary mahalala tsara ianareo fa betsaka ny ankizy manaraka lalam-piofanana anankiray rehefa niteren'ny ray aman-dreny, na rehefa zay fa de rehefa tsy manao an'izay de tsy mahazo tsodrano amin'ny dadabe izy bebe. De ratsy be le tsy mahazo tsodrano de miditra le ankizy. Vita le fianarany de atolony anareo amin'izay le diplôma ory dada sy neny, bebe sy dadabe. Vita ny fianarako ty le diplôma. De narako zay ny teninareo fa alao amin'izay ambany amin'ny fianako. Misy ndray tsy manao dray izy, fa de zay moa zany ozy ny teny dada sy neny sy ny lahatra de afiko eto ihany. De manao asa zay tsy akamaminy akory eny le ankizy raha be le izy manao asa zay tsy akamaminy avy. De miandry any dada sy neny tsy ho eo tsony. Mialatsiny amin'le fiteny. Rehefa tsy eo tsony dada sy neny, zay malalaka amin'izay zany zazao. Afaka manao zay tiako atao. Na tsy manao zay fa de miafy fa de ataona moa fa de zay ny lahatra. De io zany le fomba fisaina malagasy zay ny anjara. De zay ny anjara. Ka idirantsika amin'izay zany hoe ilaintsika zany mahafantatra tsara ny momba antsika le zanantsika hoe iza amin'ireo sehatra ireo zany no misy azy. Andao ary hovaliantsika le fanontaniana voalohany. Le fanontaniana voalohany zany aiza maizy takeo. Mandray notinareo Ina le fanontaniana voalohany takeo? Le fanontaniana voalohany takeo zany de hoe soatoavina, manandanja. Inona ny zavatra tena manandanja aminao indrindra? Zay zany le voalohany. Inona ny zavatra manandanja aminao indrindra? Ka le sokajin'olona miaina amin'ny tamaso zany zay zany no resantsika zao aloha. Le olona miaina amin'ny tamaso reo zany ny zavatra tena manandanja aminy indrindra de zao. Ny azy zany ny fiainany de miainga amin'ny hoe azo tanterahana sa tsy azo tanterahana. Inona ny tsotra indrindra na tanterahana azy? Manatsotra zavatra. Azo tsorina avokoa ny zavatra rehetrarehetra aminazy ary zay ny azy hoe aza sarotana ny fiainana. Fa nahita olo loatra zany nareo maro ny olo loatra zany. Tsy mba manatsara piainana zany fa zay hita maso mifandray amin'izay ny azo koa zany sa ny zavatra manandanja amin'ireny olona reny amin'ny olo koa de ilay fahitsiana. Mahitsy izy. Mahitsy izy zany rehefa manao zavatra, mahitsy izy rehefa miteny tsy miolakolaka. Tsy miolakolaka mihitsy fa de mazava be. Reny olona reny matetika manana olana eo amin'ny fiarahamonina satria mivantana loatra de maro ny maratra fo noho izay le fahitsiany zay. Manarak'izay reny olona reny koa zany de olona tsy morakivy fa mitozo hatrany, mitozo. Inona ary indray zany mitozo zany sao de misy manontany. Satria matetika mahazo afatra miafina hoe dokotera mba afangaro ihany, mba asio ihany fa tsy mazava aminay. Le mitozo zany mitozo tsy mijanona mihitsy fa ny aloha zany rehefa iny de tsy maintsy tratrako. Io zany le amin'ny teny farantsay hoe persistance. Persistance. Reny olona reny ihany koa
ny azy zany ny soatoavina aminy dia tsy tia zavatra mikorontana zany alao ilamina io zany hoe ala ilamina de misesy ala ilamina tsara izy ty fa zavatra ho atao ma izy ty de tsy maintsy atao le izy de alao zany ilamina zay le fahatomombanana amy zavatra atao zay. Fantaniko zany de zao hitanao am'zay ve ianao, hitanao am'zay sary zay ve ianao. Raha hitanao am'zay sary zay zany ianao de mety efa ao anatin'ilay sokajiny lay olona zay miaina amin'ny zava-misy zany ianao raha hitanao am'zay sary zay zany ianao. Vanintsika indray ary zany le fanontaniana faharoa, inona le fanontaniana faharoa teo? Ao ve ny notinareo hoe satria efa nitontonisika teo any le izy ao ve ny notinareo jerentsika le fanontaniana faharoa. Fanontaniana faharoa de hoe inona ny mahaliana anao? Inona ny mahaliana anao na inona ary ny zavatra tena ankamaminao? De hoy ateo zany ilay ankamamina io zany tsy mahatsiaro fotoana, tsy mahatsiaro lera, tsy mahatsiaro sakafo, tsisy ninona mihitsy zany tsarovanao raha tsy rehefa manao an'ilay izy zany ianao fa de eo zany ianao de tavela eo ianao am'ilay izy. Lay sokajy zany zay resantsika ty zany zao dia ilay olona miaina amin'ny tamaso. Ka am'ilay fanontaniana faharoa nipetraka teo zany ny zavatra tena ankafiziny zany na ny zavatra mahaliana azy na ny zavatra tiany ity sokajin'olona lay antsontsika hoe miaina amin'ny tamaso ty zany ny zavatra tena mahafinaritra azy ireo zany ny ankafiziny indrindra zany dia mampiasa ny tanany. Reto olona reto zany dia ry sokajin'olona ity zany tia mampiasa tanana, mahay ihany koa mampiasa ny tanana izy, ny zavatra kirakira zay mahatonga azy hoe miaina amin'ny tamaso. Izy reto reto vondron'olona reto ihany koa zany de manana fahavitriana ara-panatanjahantena, ara-batana. Rehefa zavatra ara-batana zany de mavitrika izy ary tiany zany mampiasa vatana rehefa misy zavatra atao. Tia miasa ankalamanjana ihany koa zareo zany hoe any ivelan'ny trano zany no tontolo mahafinaritra azy rehefa misy zavatra atao. Fanampin'izay dia liana na tia ny mampiasa fitaovana sy zavatra azo tsapaitanana. Reny le olona mampiasa fitaovana maro samihafa anamboaran-javatra. Ohatra manamboatra fiarakodia, mahafinaritra azy mikirakira an'ireny fitaovana reny. Reny zany no zavatra raisin'ny tanana no mahaliana azy no mahafinaritra azy. Fanampin'izay ihany koa reto olona ireto zany de tiany kokoa ny mikirakira zavatra toy izay mifandraharaha amin'ny olona. Ny azy zany tsy de mahaliana azy loatra zany ny hevitra. Fiadivan-kevitra, fiadian-kevitra, azafady fiadian-kevitra zany tsy mahaliana azy zany. Ny tena mahaliana azy de ny manamboatra zavatra. Mampiasa ny tanany anamboaran-javatra. La mahaliana azy koa ny biby, karakara biby, ny miompy biby, zany ny zavatra mahaliana azy zany. Zay zany zao ilay vondron'olona ilay resantsika eto hoe miaina amin'ny tamaso. Tiany zany mikarakara fitaovana, manamboatra zavatra, manorina zavatra, miasa ny ivelan'ny trano, asa ara-batana, mampiasa ny tanany, zany ny zavatra mahaliana azy ary indrindra koa raha vao resaka elektrônika. Zany de tena tsy manadiny lera mihitsy, adiny ny lera zavady adiny mihitsy ny lera raha vao zavatra elektrônika zany no resana. Zany ny zavatra mahafinaritra azy mikarakara azy. Fanontaniana fahatelo indray zany zay mila valiana amin'ity sehatra iray ity de hoe inona indray no manavanana? Inona no manavanana azy? Manavanana azy indray zany na eto zany ilay hoe fahaiza manao manokana ananany. Manavanana azy zany de resaka milina. Resaka milina rehetrarehetra, na milina elektrônika io na milina tsotra zany io, zany manavanana azy zany. Reo olona reo koa havanana amin'ny kirakira reo fitaovana ohatra hoe fahazavana ny jiro ao an-trano, manamboatra zavatra, zany ny zavatra mahafinaritra azy. Mamaha zavatra simba de mahafinaritra azy ny manamboatra azy. Mahafinaritra azy ihany koa ny hainy ny tsy resaka haitsomany tsy resaka tsy resaka mahafinaritra moa azafady fa manavanana azy koa ny lafiny ara-panatanjahantena. Zany ny zavatra manavanana azy zany. Fanatanjahantena, manavanana azy ihany koa ny mamboly, ny karakara zaridaina, ny miasa ny an-tsaha, manao zavatra ny an-tsaha. Manavanana azy ihany koa ny kirakira fitaovana, le kirakira fitaovana io zany raha vao mahita fitaovana fanaovan-javatra izy na faramoran-javatra izy zay de fa iny izy de fa lasa mikirakira andreny, mampiasa andreny,
zany ny zavatra tiany, resaka tanana havanana mihitsy manamboatra zavatra. Misy zavatra simba eo de tsy voatery nianatra avy izy a, fa de raisiny eo fotsiny io a, de eo izy de manamboatra azy eo. Mampatsiaro aho tamin'ny mbola kely zay, misy le rahalahinay anankiray faralahy aminay zay, kitikitiany daholo io rehetrarehetra io kitikitiany daholo le rehetra de amboariny, zavatra simba de fa izy ny manamboatra azy zay, de amin'le dingany eo amin'le le fanamboarana manimba akao manimba akao ngiarany, de aveo manamboatra indray. Zay zany le manavarana. Misy olo zany a tsy nianatra avy izy a, de entinao aminazy le radio tsy mandeha io de kitikitiany eo de velona le radio. Io solosaina io misy tsy milamina de amboariny, famataranandro jereny tsy mandeha, tapaka lay fanondro de tsy nianatra avy izy amin'io a. Zay le olona miaina amin'ny tamaso lay ohatran'izay. Mahafinaritra zany mampiasa fitaovana. De misy olona koa ambiny zavatra, manao zaridaina, mamboly, de tsy mila mianatra na mamaky boky zany izy fa de alainy le voananana de eo ihany izy manao kajikajy azy hoe zao ny fomba amboleko an'ity, avy de mandeha mitsiry le izy mamokatra. Zay zany le olona miaina amin'ny tamaso. Fantaina telo le mila valiana. Inona zany manandanja, inona ny mahaliana sy sy ankamamina, ary inona no manavanana. Fantaina petrako aminareo zany, tsika rehetra zay miaino, ohatran'izay ve isika? Raha ohatran'izay zany ianao de ao anatin'ilay hoe sokajin'ilay antsoina hoe miaina amin'ny tamaso. Ianao ve olona amin'ny maha hoe miaina amin'ny tamaso ianao na de hevitra tsy mahaliana anao, fa tonga de fanaovan-javatra. Ianao koa ve olona mahitsy, tia miresaka mahitsy sy mazava, tsy miolakolaka. Ianao koa ve liana miresaka mekanika, fanamboaran-javatra, fanitsiana, famoronana. Ianao koa ve olona milamina, natony, maka fotoana. Ianao koa ve le karazan'olona tsy tia hevitra misavoamboana, fa zavatra mivaingana sy azo tsapahi-tanana, zay no mazava-dehibe aminao, zay ny fombanao. Manaraka, ianao koa ve anisan'ny olona tsy de le misehoseho loatra fa milamindamina, mangingina. Ary ny farany, anao ve lay karazan'olona afaka mifehy tena, mifehy tena tiako lazaina zany ny fihetsem-po anao zany, hainao mifehy sy mandamina azy. Mbola misy fanampiny koa mantsy azafady. Ny zavatra rehetra ataonao zany de mirindra, misy filaminana. Ary zay ny mahatonga an'ity olona ty hoe miaina amin'ny tamaso, satria raha ohatra ka olona tia mikarakara fitaovana sy milina zany a, raha tsy mahafehy tena sy manaraka planina na drafitra, mety ho tapatanana izy, mety maratra izy. Tahaka an'izay ihany koa reto olona reto koa, ianao koa ve olona mahaleo tena, tsy voatery zany no miankina amin'ny hafa rehefa misy zavatra atao, fa de afaka manapa-kevitra ianao, afaka manao azy irery ianao. Eny mety maka hevitra ianao zany fa ianao zany tena afaka manao azy irery. Ary ny farany de ianao ve anisan'ny olona manambo-po, hoe ty rangahy tsy maintsy vitako, ty radio simba ty, ty trano ty tsy maintsy voamboatrako ty, ity pompe tapaka ty, lakile folaka, ty lakile folaka ty tsy maintsy mbola tafaviriko amin'ny any aminazy. Zay raha zay ianao de tafiditra anatin'le sokajin'ilay antsoina hoe olona miaina amin'ny tamaso. Reny olona reny zany dia ireto zany no lalana zay azony jerena raha lalana eo amin'ny fidirana amin'ny asa sy ny lalana mifandray amin'ny fianarana. Aloha jerentsika zany ny lalana azo izorana, lalana azo izorana zany dia any amin'ny fitantanana ny loharano-karena voajanahary. Fitantanana ireo loharano-karena voajanahary zay misy eo amintsika: rano, tany, fambolena, vokatra fiompiana, zay rehetra zany no tafiditra ao aminy. Ao anatin'reto olona reto ihany koa zany lalana eo amin'ny sehatr'asa zay azony jerena koa. Tadidinareo le sehatr'asa andresantsika iny, lafiny momba ny fahasalamana. Sehatra any amin'ny sehatra lafiny fahasalamana rehetrarehetra dia lalana azony izorana sehatr'asa idirana. Tahaka an'izay koa raha tsaronareo le sokajy anankiray fahatelo miresantsika ny resaka indostria, ny taozavatra, injiniera ary teknôlôjia. Asa raha tsaronareo zay rehetra zay: indostria, taozavatra ary teknôlôjia, injiniera sy teknôlôjia. De ny farany ilay resaka serasera, fifandraisana.
reo zany lalaka izorana sehatrasa misy androlona reo sehatrasa efatra ny resaka loharano voajanahary a loharano karena voajanahary a dia ny fahasalamana rehetra lafa ny fahasalamana sehatrasa momba ny fahasalamana tafiditra anatin'izay ihany koa ny sehatra momba ny indostria ny enjiniera sy teknôlôjia ary koa ny resaka fifandraisana na ny resaka momba ny zavakanto zay zany a no lalana sehatrasa zay tokony idirany reny olona zay lazaintsika teo zany reo olona lazaintsika teo reo zany lay olona zay miaina amin'ny hitamaso raha zay zany sehatrasa dia inona koa sara ny lalam-piofanana zay azony jerena na azony dinihana tokony horaisiny zany tokony hianarany na tokony hidirana dia tsinona zany fa lalam-piofanana momba ny fambolena rehetrarehetra momba ny fiompiana satria reto olona reto dia tia mahafinaritra azy ny miasa amin'ny sehatry ny misy ny biby misy ny fitaovana ary ny milina mahafinaritra azy ihany koa ny lafi ny fambolena ka any amin'ny sehatry ny fambolena ny lalam-piofanana momba ny fambolena momba ny fiompiana agronomia izy raha ohatra amin'ny teny farantsay any zany no tokony hojeren'ilay mpianatra ilay tanora na le olona tafiditra anatin'izay koa ny lafi ny fahasalamana rehetrarehetra mety ho mpitsabo izy na mpitsabo-panampy izy na any amin'ny kirakira fitiliana zany fampiasana n'ilay antsontsika hoe laboratoara any koa zany no sehatra azony idirana toy izany ihany koa ny sehatra solosaina satria tia mampiasa fitaovana tia mampiasa teknôlôjia sy lafi ny elektrônika ary eo dia zava-dehibe satria reto olona reto koa zany dia marihana tsara fa izy zany tsy de liana amin'ny resaka sosialy fihetsiketsehana sosialy zany izy resaka fampianarana fanoroana olona tsy de mahaliana anazy zany ka zay no mahatonga ny lafiny any amin'ny hoe solosaina sy ny fikirakirana ny karamatsaka rehetra ao amin'ny solosaina ny taharo ny singa ampiasaina amin'ny solosaina satria renareny matetika zany dia olona tia manaraka sy manaraka planina toromarika ary misy amin'izy ireny koa ny akamaroan-dreny asadino fa ny toetra ny reto olona reto koa zany le mangina somary mangingina zay izy tsy de miresaka firy dia sehatra lalam-piofanana tokony arahany koa dia ny lafiny injiniera fanorenana sy fanamboarana io zany le ataontsika hoe asa vaventy ny lafiny asa vaventy ny fanorenana trano tetezana lalana rehefa asa vaventy rehetrarehetra dia azony ianarana ary azony dinihana lafiny mekanika rehetrarehetra lafiny fikorokorana ny fikolokoloana ny milina io zany ianareo any amin'ny lafiny teknika zany zay mila fantarina hoe ianao ve ao anatin'ny tele miaina anatin'ny hitamaso ity raha mianatra any amin'ny teknika ianao raha ohatra ianao tsy ao anatin'le miaina amin'ny hitamaso dia za tsy miteny hoe miala atao antsy zay fa dinihana ihany hoe inona nahatonga anao lasa any amin'ny teknika zany mety amin'ilay karazan'olona hafa ianao zany dia lasa sendra tafiditra any ianao satria misy mifameno ihany mantsy ireto le karazan'olona enina zay nolazaintsika teo zany ny anankiray koa zany dia ny enjiniera reo zay any amin'ny enjiniera amin'ny lafiny rehetra mihitsy ary ny farany dia ny lalam-piofanana momba ny sakafo sy ny fampiatranom-bahiny ary ny fizahantany azadino fa tia miasa any ivelany reto olona reto tia manao asa any ivelan'ny tokantrano any ivelan'ny trano mantsy azafady ivelany any amin'ny natiora dia zay no mahatonga azy tafiditra ny lafin'ny fizahantany sy ny lafin'ny fampiatranom-bahiny ny mahatonga ny sakafo na fikolokoloana ny sakafo karakara ny sakafo tafiditra ao anatiny dia azadino fa mifandray amin'ny fambolena sy mifandray amin'ny fiompiana zay sehatra anankiray izay reto olona rehetra zany dia olona afaka manao zavatra mivantana izy miainga avy amin'ilay fampiasan'ny tanany sy ny zavatra hita maso eo am-pelantanany ahoana ary ny inona ary zany ny zavatra azonao trandrahana ampitomboana ilay fahaizanao teo raha arakareo tsara ny fandehan'izy ity resantsika aloha zany mamantatra hoe izy ianao dia le izy ianao zany mamaly an'le fanontaniana telo hoe inona ny soatoavina inona ny manavanana ary inona ny mahaliana rehefa hitantsika iny dia nampifandraisitsika amin'izay zany hoe reto avy zany ny zavatra mahaliana an'ilay olona mahaliana azy ny mampiasa ny tanany dia reto avy kosa ny zavatra hainy ny zavatra hainy zany dia rehefa resaka fikirakirana milina fanamboarana zavatra fiompiana fambolena zay zavatra mihetsiketsika rehetra tahaka ny fiara ohatra zany dia mahaliana azy zany ny mihetsiketsika koa zany ny biby
tahaka an'izany koa ny zava-maniry. De ny karazana asa zay azony atao zany a, le ny asa azony atao zany a, de sehatra asa any amin'ny fikolokoloana na ny loharano-karena voajanahary, fahasalamana, sehatra amin'ny fahasalamana, sehatra indostria, orinasa vaventy sy fanorenana, injiniera ary teknôlôjia, ary ny sehatry ny kanto sy ny fifandraisana. De ny farany amin'izay zany a, le zavatra azonao ianarana, kolokoloina, hitantsika teo zany le lalam-piofanana, fa ty zany zavatra azonao ianarana manokana zany, fanampy ny fahalalanao zany a, fanampy ny fahalalanao, tsy voatery ho lalam-piofanana, azonao atao lalam-piofanana. Lalam-piofanana manko efa notanisaintsika teo hoe ny fambolena, fiompiana, lafin'ny fahasalamana, resaka solosaina sy mifandray aminy, fanorenana, mekanika, fikolokoloana ny resaka milina, injiniera, ny sakafo sy ny tranom-bahiny sy ny ino izy ty fampisakafoanana zany, ary koa ny resaka fizahantany. Fa ireto zavatra de azonao atao zany fampitomboana ny fahalalanao raha ohatra zany ianao tafiditra ao anatiny ty ilay sokajiny lay olona miaina amin'ny tamaso, dia mahasoa anao ny mahay teny vahiny ivelan'ny tenin-drazana zany teny malagasy, fa mila fehezina koa mazava ho azy ny teny malagasy satria ny tena nena lasa ty ampitan-dranomasina gasy foana ary raha ohatra koa moa tsy lasa de ao Madagasikara de mila miteny gasy. Io teny gasy io no maha-olona atsika io zany, mampalahelo mihitsy mahitsy an'le tanora am'izao fotoana tsy mahay miteny malagasy. Io koa moa zany le kolotsaina mihitsy koa raha vao tsy vazaha na vazivaza, raha tsy vazivaza hono de tsy misongadina. De tena fa mampalahelo tena fa nopepona mihitsy le saina de azo atao zany a mampitombo ny fahalalana amin'ny fianarana teny, satria iny no ifandraisinao amin'ny zavatra atao. Ny fianarana ny momba ny lafiny momba ny kajy, ny kajy indrindra fa ny sehatry ny kajy mirindra, dia ao anatin'izay koa ny fianarana manokana ny lafiny fitantanana orinasa na fandraharahana zay manampy anao amin'ny zavatra zay ataonao, ary manampy ihany koa zany ny lafiny fampiasam-batana na ny fampiasan-tena. Tahaka zay zany ilay amin'ny vondron'olona nresahantsika teo, ilay vondron'olona zay le tontolo iainana zany dia tontolo miaina amin'ny tamaso ary ivelan'ny trano any ivelany any anivon'ny zavaboary zany no mahaliana sy mety aminy. De zay zany ny sokajy anankiray. De mbola misy moa zany 5 andro ahafahantsika miresaka ny sokajy manaraka rehetrarehetra zany, fa ny androany aloha zany de miaina amin'ny tamaso. Vitantsika zany iny de fantarinao zany ianao raha ao anatiny miaina amin'ny tamaso. Raha hitanao indray fa misy kely momba an'izay ianao de tadidio zay fa misy mifangaro izy io mitambatambatra, fa aloha vitaintsika zany izy rehetra. Zay zany ny fandarana androany. Raha tsikaritra ireo tsy niresaka momba ny anjery manontolo mihitsy sika androany satria tsy nisy fotoana intsony, fa efa mahery 3 minitra zao ny atsasakady. Fandraisantsika androany zany aloha de izy ianao mila fantatrao zany zay. Raha mpitso indray zany de resaka sokajin'olona manaraka isika no sady ampiditra ihany koa ny mianarana anjery manontolo, mety ahitanao ny lalam-piofanana misy andreo le nilazaintsika teo zay mifanaraka amin'le miaina amin'ny tamaso, dia anome anjery manontolo anankiray na 2 zay ahafahanareo mijery sy anaovanareo fangatahana raha liana ny hianatra any ianareo satria misy fatsim-pianarana omena izy ireny. Dia misaotra sy mankatelina antsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana zay atao amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny tenako Jean-Luc Ravelormisy, Dr Jean-Luc Ravelormisy no nanolotra ny fandarana. Mankasitraka tompoko vavy, mankatelina tompoko lahy, misaotra hatrany ny teknisianina zay mampita ny feo any amin'ny tsika tsiraray avy any. Ny tenako ka dia Samia Elavelona, samy tain'Andriamanitra Daoly isika miaraka avy. Misaotra tompoko.